mbola hijanona eo amin'izay resaka finoana zay any isika dia misy ny fihaonam-ben'ny mpitarika na ny summit leadership iarahana amin'ny loni tanterahiny atsy Akazomanga nanomboka androany ka hatramin'ny alakamisy ho avy izao. Claudia Rasolson sy Mamira Soaneva ro mitatitra izay vaovao izay. Tanterahana etsy Akazomanga ary toetra amin'ny alakamisy ho avy izao ny fihaonam-ben'ny mpitarika na ny leadership summit iarahana amin'ny apôtre Chama izay tonga manokana avy any Afrika Atsimo. The leadership summit ny fihaonam-ben'ny mpitarika kosa dia fampifondronana ny mpitarika ary ny tanjona amin'ny tindray mitoraka dia ny fahafahana manome antena Kristina ilay direction na zotra avy amin'ny for fanemasina this season. ny amin'ny zavatra tokony atao amin'izao vanim-potoana izao. What is God is expecting from His church? Hoe in this inona ny season? tena andrandrain'Andriamanitra amin'ny fiangonany amin'izao vanim-potoana izao. Naneho ny heviny ihany koa ity farany mikasika ny mpaminany sandoka. Maro tokoa ny olona Has to come like that. hoe toy ny tena But tahaka izany. Jesus said also Kanefa Jesosy dia nilaza that ihany koa you know the difference olonareo nefa izy dia ahita ny between fihavahana. the real Hitanareo hoe le and tena the izy fake sy ilay by mpaminany the l'apôstôly santo fruit. amin'ny alalan'ny vokatra hoentina. Mariana fa ny LONI na ny Light of Nations Institute dia mijika fahazavana ho an'ny firenena ifitoeram-pampianarana baiboly mampianatra pastera mpitarika etsika miaraka amin'ilay mahery tsy takatry ny saina avy amin'ny Andriamanitra na supernaturel. Dia iny vaovaon'ny finoaniny koa tompoko lasy tovovavy no entiko manakatona ny fampalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity isorana anao naraka izany hatramin'ny farany mampime fotoananao ary izay eto amin'ny sampana fampalalam-baovaon'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso amin'ny fotoana mahazatra indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.